Mizaka ny vokatry ny fiakaran-drano andretany ihany koa ny mponina eny amin'ny faritra Pefilo ambody rano nanomboka omaly hatramin'ity andron-droany ity mbola miaina ao anatin'ny rano izy ireo. Misy eny an-toerana Azamony sekoly izay tafiditry ny rano any anatin'ny efitrano fianarana ireo mpianatra. Dividrano tanteraka amin'ny Pefilo ambody rano noho ny fiakaran'ny rano andrian-tany. Anisany nitondra fiasana tamin'izany fiakaran'ny rano izany teto ny sekolon'ny Masera, Masinda Paul ambody rano amin'ny Pefilo. Dividrano avokoa na tao anatin'ny efitrano fianarana na ny tokotanin'ny sekoly. Tao anatin'ny rano no mianatra ny mpianatra teto. Ianahy mbaly fianarana tsy tapaka. Satria raha tapaka ny fianarana manao milalao fotsiny eran'ny quartier e quartier feno rano. Ka noho izany efa naka fepetra izay azonay atao manao passerelle, évacuer les classes qui sont remplies d'eau. Et on a d'autres. On a une maison ici qui n'était pas, voilà, elle était bunzimaille, qu'on a pu mettre les enfants là. Donc pour le moment, il n'y a pas des enfants dans l'eau, mais le lieu pour les rejoindre, on n'a pas encore terminé les passerelles. E fanandalo ni fanzakana e faita uno va micheracara, ma il faudrait que l'eau disparaisse. Mais comment faire disparaître? Il faudra un mois et demi ici. Ankizy mihoatra ny 700 isa no mandrato fianarana eto. Ankoatra ny fampianarana tsotra, mampianatra ihany koa mamaky teny sy manoratra ho an'ny olon-dehibe ny eto amin'ny sekoly Masinda Paul ambody rano Pefilo. Ny maraina teo dia tonga nitsidika teny Pefilo ambody rano ny avy amin'ny nisy mpanjakana amin'ny sana ireo tetikasa ny fiadidianan'ny Repoblika ny fanajariana ny tany.